mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Faly mirabany zaza Minono rehetra indray. Tonga eo amin'ny fotoana merenana lesona indray tsika zao Ankizy. Elaela tsika tsy niona fa faly mifankahita aminareo amin'izao sabata marain'izao indray. Amerina ny lesona tsika amin'ity marain'ity fa zao araka ny mahazatra dia andeha ifampiarahaba ihany andeha ifampiarahaba indray tsika riana alohany anomboantsika ny fotoana rehetra. Ataontsika le hira manahoana ao aorianan'isa 3, isa 2, 3. Manahoana falitafahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko. Petraka tsara raha zao fa iain'ny lesona isika fa meloha izay andeha akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso fa hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa nomenao izao fotoana izao ahafahanay mamerina lesona. Taio zahay mba ho zaza endry misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary lesona fafiritsika zao Ankizy kely. Lesona voalohany. Bravo! Mahay lesona daholo. Andeha ataontsika ny lohateny. Miara-mamerina lohateny ary. Isa 2, 3. Noforon'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Averina ny lohateny. Noforon'Andriamanitra ho ahy izao tontolo izao. Tsy anjery izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Averina. Izay rehetra nataon'Andriamanitra indro tsara indrindra izany. Bravo fa mahay daholo ny zaza Minono. Eny ary efa hitantsika tamin'ny heriny Ankizy efa hentsika tamin'ny heriny fa namorona n'izao tontolo izao Andriamanitra. Tamin'ny andro voalohany rehefa hitan'Andriamanitra tsy nisy ninonninona fa maizina be teto ambonin'ny tany dia ozy Andriamanitra hoe misy mazava. Dia nisy mazava be ohatran'izao hitantsika izao. Nisy mazava. Izay ny andro voalohany. Andro faharoa dia nanao ny abakabak'Andriamanitra, izany hoe nosarahany ny rano dia nasiany ny rano any ambony nasiany ny rano taty ambany dia nisarahany indray dia ny rano nataony nitokana antsoina hoe ranomasina dia ny ilany nantsoiny hoe tany satria nasiany tany iny andehandehanantsika iny.
Zay ny andro voalohany sy ny andro faharoa. Dia andro fahatelo amin'izay zao zany dia rehefa hitan'Andriamanitra hoe inona reny atao eo amin'ity tany maina ity ohatra mangadiady loatra fandeha asiko bozaka maitso be dia afaka toritoriana, dia asiko voninkazo tsara tarehy menamena, maitsomaitso, mavomavo tsara tarehy dia fenoan'Andriamanitra voninkazo n'ilay tany maina. Dia rehefa avy eo indray nasiany hazo naniry dia nasiany voany hazo dia nasiany paoma, nasiany voasary, nasiany letsia, nasiany akondro, nataon'Andriamanitra tsara tarehy. Vita indray izany ny andro fahatelo. Nasiana zava-maniry teny amin'ny tany maina. Tsara be rakizy ny zavatra nataon'Andriamanitra. Dia tonga indray ny andro fahaefatra. Tamin'ny andro fahaefatra indray dia hozy izy Andriamanitra hoe andeha asiko fanazavana eny amin'ny lanitra dia nasiany masoandro, nasiany volana, nasiany kintana. Dia ny masoandro manazava rehefa amin'ny atoandro dia ny volana sy kintana manazava rehefa amin'ny alina. Izay indray nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaefatra. Inona hoe nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo? Tamin'ny andro fahatelo nanao bozaka tsara tarehy maitsomaitso izy, nanao voninkazo dia nanao hazo misy voany nohanina. Dia tamin'ny andro fahaefatra izy nanao fanazavana masoandro amin'ny atoandro dia ny volana sy ny kintana amin'ny alina. Dia hozy Andriamanitra hoe tsara be ny zavatra vitako. Iza mba mahita hoe tsara be ny zavatra nataon'Andriamanitra? Hatsangana ny tanany zaza manono. Bravo! Mahita daholo ny ankizy kely fa tsara ny nataon'Andriamanitra. Dia izay indray izany aloha ilay isika androany. Fa amin'ny herindray mbola tohizantsika efa mbola nanao zavatra tsara tarehy be dia be ho antsika Andriamanitra. Anderintsika hifanao velomandray aloha fa vita ny lesona androany. Ao ary mihira indray ao aorian'ny isa telo. Isa, roa, telo. Dia mifanao veloma, dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Sorantsika Jesosy fa nomeny fitahiana indray sika rakizy salama daholo ve ny zaza minono sy ny zaza Bodo? Tonga indray nge ny sabaty dia hiaraka amintsika indray anio ny lohatenin'ny lesona izay anarantsika dia manao hoe naman'Andriamanitra. Teo naman'Andriamanitra koa ve nareo? Ny tsy anjera dia ao Genesis 1:9-20 ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Averiko ihany Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Hiaraka mamerina ary isika alohan'ny hanonany tantara. Isa 2:3. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Bravo! Zao ary anaraka ny tantara indray zany sika zao dia mipetraka tsara, tsy mitabataba. Nijery tamin'ny kafalinan'ny tontolo tsara tarehy noforoniny Andriamanitra. Tsara indrindra izany. Rivotra madio, tanamasoandro mafana, bozaka maitso malefaka, hazo lava manakatra ny lanitra manga. Voninkazo maro loko mena sy mavo sy volondoranjy, volomparasy midoladola ao anatin'ny rivotra mamelombelona. Mitsambikimbikina sy milomano ao anaty ranomasina sy renirano ny trondro. Vorona tsara tarehy maniditsidina eny ambony eny sady mandravaka ny rivotra amin'ny feony kanto. Mitsambikimbikina sy ny kangoroa sy ny bitro
menimeo ny saka kely, mibarareo ka ny ondry lava volo ary mirondrona ny soavaly. Toerana tsara tarehy manao ahoana re zany? Tonga lafatra ny tontolo noforonin'Andriamanitra. Efa nisy zavatra ray ankoatran'ireo mbola nirian'Andriamanitra atao. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika hoy izy. Noho izany niondrik'Andriamanitra ka nandray vovoka iray tanana ary naka hafa ihany koa. Nandohalika izy ka nanamboatra bikan'olona. Nefa ny tsy lany teo amin'ny tany ilay lehilahy, tsy velona izy. Nanao zavatra iray tsy misy mahay nanao. Andriamanitra niondrika teo amin'ilay lehilahy izy ka nandefa fofinaina tamin'ny vahavorony. Nanatsotra ny tanan'ilay lehilahy, nanoka izy, nipetraka ary Andriamanitra no hitan'ilay lehilahy voalohany. Adama no anarana nomen'Andriamanitra azy. Napetrany teo amin'ny zaridaina tsara tarehy antsoina hoe Edena i Adama. I Adama, ho anao ity zaridaina ity sy izay rehetra ao aminy. Karakarao tsara ho ahy izy io. Nijery ireo biby Andriamanitra sy Adama. Hitan'i Adama ireo biby rehetra miaraka tamin'ireo nama mitovy aminy. Hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, tsy tsara ho anao ny irery, nanamboatra namana ho anao aho. Nataon'Andriamanitra reniky ny torimaso lalina i Adama. Raha mbola natory izy dia nalain'Andriamanitra ny ilan'ny taola-dehezana ka nanamboarany vehivavy tamin'izany izy. Hitan'i Adama ny vehivavy tsara tarehy noforon'Andriamanitra ho azy. Rehefa nifoha izy, hiaraka hikarakara ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra ho azy izy ireo. I Eva no anarana nomen'ny Adama n'ilay vehivavy satria izy no reny voalohany teto an-tany. I Adama sy Eva no ankohonana voalohany niaina tao amin'ny tontolo vaovao. Nitahian'i Adama sy Eva Andriamanitra, aoka ianareo hananjanaka maro hoy izy tamin'ireo. Fenoy ny tany tsara tarehy noforoniko anareo. Mifalia amin'izay rehetra namboariko anareo. Tian'i Adama sy Eva Andriamanitra. Tiany asambatra azy ireo sy ho namany mandrakizay. Nijery an'i Adama sy Eva mankafy ny tontolo tsara tarehy noforoniny nandritra ny herinandro Andriamanitra. Tsara indrindra avokoa ny zavatra rehetra, tonga lafatra izany afa-po izy. Ary nisy hariva, nisy maraina no nampisy ny andro fahaenina. Manahoana daholo ianareo rankizy namako, faly indrindra aho miarahaba anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Ny firariana sahady dia ho sabata santatry ny sabata iarahantsika amin'i Jesosy any an-danitra nezo iarahantsika izao. Eny ary, iaraka amerinetiny lohahevitra faharoa isika izay manao hoe araka ny endrik'Andriamanitra. Araka ny endrik'Andriamanitra. Nanana tsy anjely itsika izay nianarana nandritry ny eny aman'iny, hitantsika eto amin'ny Genesis toko voalohany andininy 7:20. Genesis toko voalohany andininy 7:20. Andao ange iarahantsika mamerina izany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis toko voalohany andininy 7:20. Andao ange averina tsara ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis toko voalohany andininy 7:20. Ny afatra mafonja izay tiany Jesosy ho tsapantsika rankizy tamin'ny alalan'ity lohahevitra ity dia izao: tsampanao ve, fa manome fanomezam-pitiavana ho azy ianao Andriamanitra. Tsampanao ve izany ao amin'ny fiainanao? Andao ange ho arahantsika ny tantarantsika. Namorona tontolo tsara tarehy sy tonga lafatra tokoa rankizy Andriamanitra. Vitany tao anatin'ny herinandro izany. Rehefa izay dia namorona olona roa tena miavaka izy mba hifaly amin'izany. Andao ho vakiantsika neny momba izany Vitan'Andriamanitra ny masoandro sy ny volana. Vitany koa ange ny zavamaniry sy ny trondro ary ny vorona mba amin'ny biby hafa kanefa tsy mbola vita ny tanteraka izany.
nojereny ireo rehetra ireo ka hitany fa tsara tokoa. Iza nefa no hifaly amin'izany? Tonga ary ny fotoana tokony amoronana ny olombelona. Natao samy hafa amin'ny zava-mananaina hafa sy ny zava-maniry ny olona. Natao hitovy endrika amin'Andriamanitra izy, ary izy ireo no hanjaka amin'ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra. Noforonin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vovoka, izany hoe vovon-tany ny lehilahy voalohany indrindra. Novolavolainy tamin'ny mpitandremana tsara ny ratsan-tanany, ny ratsan-tongony, ambany-masony sy ny sofiny ary ny vavany. Rehefa vitan'Andriamanitra izany dia niondrika kely inge izy mba hanisy fofinaina tao amin'ny vavvorony. Nanomboka ny aina ary ilay lehilahy, nosokafa ny masony, nipetraka izy ary nijery ny manodidina. Nitsiky tamin'io lehilahy voalohany io Andriamanitra ary nanao ny anarany hoe Adama. Betsaka ny zavatra tokony hatao tamin'io andro io no lazain'Andriamanitra taminy fa i Adama no iandraikitra amin'ny biby rehetra. Ny asa voalohany nataony Adama anie dia nanome anarana tsirairay izany biby izany. Angamba niome ery Adama rehefa nahita ny rajako mifampiresaka teo ambony hazo sy ny elefanta nanana orona lavabe sy sofina be izay mikopakopaka. Dia nijanona kely izy mba hisafosafo ny zanaka serfa izay somary sarokinatra, tsy mba nitolokoloko amin'ny zanaka bery izy. Rehefa avy nanome anarana avokoa ireo biby rehetra ireo i Adama raka izy dia toa lasa eritreritra izy. Hitany fa nananamana izay niaraka sy nifampizara zavatra avokoa ny biby rehetra. Tsy nisy namana ho an'i Adama nefa. Dia hoy Andriamanitra, tsy tsara raha irery raha lehilahy, hanaovako namana izy dia olona izay ho mpanampy sy ho namana ary ho vatiny. Tamin'ity indray mandeha ity Andriamanitra dia tsy namolavola olona avy tamin'ny vovon-tany avy hatrany. Nataon'Andriamanitra nge izay hahasondritory an'i Adama, nalainy ny anankiray tamin'ny taolatezan'i Adama ka namorona ny vehivavy. Rehefa nifoary Adama dia nentin'Andriamanitra teo amin'ilay vehivavy. Faly aoka izany Adama, taolana avy amin'ny taolako ity ary nofo avy amin'ny nofo koa izy. Vehivavy no iantsoana azy satria avy tamin'ny lehilahy no nakana azy. Dia nataony Adama hoe Eva ilay vehivavy voalohany. Nandehandeha niaraka tamin'ny Adama sy Eva nanodidina ny safonenana izay namboariny inge Andriamanitra. Nitsiky izy rehefa nasehony Adama tamin'ny Eva amin'ny biby ary nolazainy tamin'ny anaran'izy ireo tsirairay. Nijery ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra no niarivo izy ireo. Tao amin'ny tao zava-maniry, ny hazo, ny trondro, ny biby ary Adama sy Eva ka hitany fa tsara izany. Faly izy ka nilaza hoe tsara indrindra izany. Tsara avokoa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra raka izy. Mbola tsara ihany koa ny zavatra rehetra namboariny mba hifaliantsika amin'izao fotoana izao. Nohariany mba hifaliantsika izao tontolo izao mba hataony ho antsika. Manahoana daholo indray isika tanora Zandriny rehetra. Andao indray ary tsika hiaraka amerina ny lohateny sy ny tsy anjery. Vonona daholo? Dahoary. Lesona faha-2, voromailala maro noho ny vavaka. Tsy anjery dia hoy izy taminy. Efa voasoratra hoe ny tranoko natao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fiherenjiolahy. Matio 2:20. Misy zavatra tena nanaitra anareo ve ny fianarana ny lesona faha-2 iny? Tena marina izany. Tena misy zavatra ilaintsika fanapahan-kevitra ao. Satria ny lesontsika nandritra ny herinandro iny dia nilaza fa fomba iray hamalitsika ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fanehoana fanajana sy fahatahorana ao an-trano. Hitantsika tokoa fa avy any Kapernaum Jesosy dia andeha ho any Jerosalema hamonjy fotoam-pivavahana. Ary rehefa tonga tany izy, fotoam-pivavahana ny Paska no nivonjeny tamin'izay. Rehefa tonga tany izy dia tabataba no retao.
feona biby mirem-barareoka no eniny tao. Tsisy hoe fanompom-pivavahana milamina no eniny tao, fa varotra tabataba ary indrindraindrindra fanararaotana isan-karazany. Nampiasainy reto mpitondra fivavahana, mpitarika fivavahana tamin'izany, ireto jiosy, ireto mpisorona izany, ho fitadiavam-bola ny fanatitra natao tamin'izany fotoana izany. Ary nampalahelo an'i Jesosy tokoa izany. Sarotiny Jesosy eo amin'ny fanajana ny trano natao hivavahana. Ary haitsika tsara fa noravainy Jesosy avokoa ireny rehetra ireny mba ahatonga ny filaminana ao amin'ny tempoly, ao amin'ny toeram-pivavahana. Nampianarina isika nandritra ny herinandro ary mba hanaja n'izany toerana izany, satria natao ho fiankofana sy ho fihaonana amin'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra ny atao any, handraisana hafatra avy amin'Andriamanitra. Ny lesona tena nanaitra ry tanora namako, ary azo sontomina amin'izao andro misy antsika izao, fa betsaka ny tabataba izay ataontsika any am-piangonana. Dia mety hiteninareo hoe zara mangina be koa. Betsaka ny tabataba ara-teknôlôjia, satria miresaka ny ataontsika ao raha vao milalao telefôna tsika ao am-piangonana, manao Facebook, mifampiresaka, tabataba daholo izany, satria ny vavantsika fotsiny no mikombona, fa ny resaka dia mandeha ao anatiny ao. Mila fanajana ny tranon'Andriamanitra. Raha nianatra lesona tsara isika dia hitantsika fa tena sarotiny Jesosy eo amin'ny fanajana ny trano izay natao hiaonana amin'Andriamanitra. Mila mandray fanapahan-kevitra isika. Tsy izay ihany, fa indraindray lasa ataontsika finanana gote, ataontsika filalaovana, miresadresaka, ary resaka zavatra hafa mihitsy ary. Indraindray misy fanararaotana ihany koa, ary tsy ho antsika tanora ihany, fa ho an'ny rehetra mihitsy izany torohevitra nomeny tenin'Andriamanitra izany. Andeha isika handray fanapahan-kevitra. Handray fanapahan-kevitra isika, hanajanona ny tabataba sy ny korontana, ny varotra, ny zavatra tsy mety rehetra atao ao amin'ny fiangonana. Fa andeha isika hanaja ny tranon'Andriamanitra. Ny lesona izany dia nampianatra antsika fa masina ny toerana hiankofana amin'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra isika hatsapa mba handray ny fanajana sy hanao fanajana ao anatin'izany trano izany, fanajana an'Andriamanitra voalohany indrindra. Izay indray ary ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro, fa dia mirary soa antsika tanora Zandriny indray. Amin'ny manaraka indray ary tsika miaotra. Tsara ny tompo ary noporofony izany dia nomeny sabata isika. Faly miaraba ny Zatovo namana rehetra amin'ity sabata ity, ary manasa antsika hanaraka ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao sabata maraina izao, miaraka amin'ny mpanomponao fifaliana Alain Franco, ampitsikitsikina ary no iarahantsika mamerina ny aloha-hevitra manao hoe endry lavitra raha oharina amin'ny taonany. Endry lavitra raha oharina amin'ny taonany. Zany hoe io zany ny taonany kanefa dia tena endry izy. Zany hoe tsy arakaraky ny taona zany ny fahendrena. Indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa lehibebe eo, rehefa zokinjokiny eo dia ho endry. Tsy fa na ny ankizy kely ary dia afaka ny ho endry. Hoe endry kosa izy zaza iny ary na ny olo-dehibe ary dia mety hoe ho adala ihany koa na manao adalana. Noho izany tsy miankina amin'ny taona zany ny fahendrena, fa na dia kely aza ianao, na dia zatovo aza ianao, dia afaka ny hoendry lavitra. Zao lazainy eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:12 sy 17. Indro efa nanome anao saina endry sady mahiratra ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsisy ho tahaka anao ny ato aorinanao. Ary na izay nangatainao aza
de efa nomeko anao koa de arena sy voninahitra ka tsisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Zay ilay izy, zay ilay hoe endry lavitra, tsy misy tahaka anao. Solomona no nahazo an'ity teny ity, ny mpanjaka Solomona nanjaka tao anatin'ny hatanorana. Izy ilay mpanjaka endry. Inona tsy ambaratelo Solomona, zay zany tsara ovaliantsika mba hahatonga antsika hanana fahendrena tahaka ny Solomona ihany koa. Tsika moa zany rehefa mivavaka de hoe mba omeo fahendrena, Andriamanitra mba omeo fahendrena. Ohatrany ahoana le fahendrena? De efa mba endry ve sika? Fa Solomona de ohatran'izao ny momba azy zay zaraina amintsika amin'ity sabata ity. Io Solomona io de tsy miambo mahay izy io. Hoe za efa mahay, tsy mba zany Solomona. Fa isika zatovo matetika ohatrany miamboambo zany hoe mahay, tsara tarehy, nianatra, aza mba miambo. Fa rehefa miamboambo anao de tsy mba hanam-pahendrena. I Solomona ihany koa de tsy tia tena. Tsy mba tia tena izany Solomona zany. Fa isika tanora io de tena tia tena e. Ny antsika ihany de ny momba antsika ihany de ohatrany tsy mahalala an'izany izy tsika fa de sika foana. Manaraka an'izay Solomona tsy mba manandra tena. Tsy mba mampitany tenana amin'ny hafa hoe za ohatran'izao, tsy manandra tena Solomona. Noho izany, rehefa nangataka fahendrena izy de tena nomena azy ny fahendrena. Ary ny anankiray manaraka ihany koa, nahatonga ny Solomona nomena ny fahendrena de zao, Solomona tena tian'i Jehova. Tian'i Jehova Solomona. Nameny ny fony Solomona ny fitiavana an' Jehova. Ianao ve mba tian'i Jehova? Ohatrany ahoana ny anehoanao an'izany fitiavana an'Andriamanitra zany? De hoy ny tompo hoe raha tia nareo de hitandrina ny didiko. Noho izany, ary tanora namako, raha te ho endry isika de aoka anana ny toetrany Solomona. Mbola tsy nomena fahendrena izy de efa zany ny toetrany. Nazoto mitandrina ny tenin'ny Davida rainy koa zany Solomona zany. Ninona tenin'ireo ray aman-dreny de tandreman'ny Solomona. Noho izany, tsy nisalasalan'Andriamanitra nanome azy fahendrena. Ary rehefa azo Solomona ny fahendrena de inona ny toyiny? Nomena azy avokoa ny harena rehetra. Zay zany. Irariko, mba ho azontsika zany tantara izany, mba ho azontsika zany leso zany ka ho endry lavitra isika, na de tsy haiko hoe firy taona ianao zany zao. Fa de mba ho endry lavitra tsika e. Tsy miandry antsika ho zokinjokiny fa am'izao taonanao zao de afaka ny ho endry ianao. Toy izay lo hevitritsika ary. Ho manaraka indray sia. Miaraba ny tanora Mantoanto rehetra indray. Natratra izao fotoana izao izay amerenantsika ny lesona faharoa izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny. Mitondra lohateny hoe ny toetra kristianina. Ny tsenjery de izay hitantsika amin'ny Galatiana 5:22 sy 3:20 de raha antsika mamerina izany. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapana, fahalemepana, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Tao anatin'ny fiarahantsika mianatra tao de nahitatsika tantarana lehilahy anankiray izay mpimamo ny koizana mihitsy ary nieritreretiny maro fa efa tsy hita intsony izay anaovana azy. Kanefa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy de niova ny toetrany ary ilay zavatra fanaony taloha de tena nialany lavitra. Ary izy zao ny olona maty eo tindrindra teo amin'ny tanàna izay nisy azy satria nanampy ny olona rehetra izy tia ny olona rehetra izy ary nahita fifaliana tamin'ny fiarahana taminy ny olona rehetra teto tanàna. Indray andro raha nitoroteny ny mpitandrina anankiray de nisy mamo ray hafa koa niditra avy any ary rehefa naheno nitoroteny izy de niantsoantso ka nilaza hoe mba ataovy tonga tahaka ny Joe mba ataovy tonga tahaka ny Joe re i Joe ilay tovolahy izay mpimamo teo aloha izay niova fo. De hoy ilay mpitandrina hoe aleo ahitsy ny vavakao de ataovy tonga tahaka ny Jesosy. De hoy ilay mamona ny tany hoe fa izany Jesosy zany ka mitovy amin'ny toetrany Joe. Raha mijery ianao ny olona ary tanora Mantoanto de endrik'iza no hitany eo aminao. Toetran'iza no hitany eo amin'ny toetranao. Move mahafinaritra ny manodidina ny miaraka aminao, ny fanerasera aminao, ny miresaka aminao, sa andosiran'ny olona ianao na izay toy izany?
fa aoka isika anana ny toetra ny Kristy ary aneo ny toetra ny Kristy. Iantso ny fanahy masina mandrakariva hitaridalana antsika mba hananantsika ilay toetra izay voalazany lesona teo izay toetra ny Kristy indrindra izany. Voalohany amin'izany dia ny fitiavana. Kristy ilay fitiavana dia raha mibanjina ny Kristy mandrakariva tsika amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny mivavaka dia ho afindrany amintsika izany toetra tsara izay hananana izany. Na ny fitiavana, na ny fifaliana, na ny fiadanana, na ny faharim-po, na ny famorapana, ninona ireo toetra ireo raha iritsika ny hananana izany dia vonin' Jesosy ny hanomehany izany toetra tsara izany ho aminao. Tadidiro tanora Mantoanto fa ny antom-pisianao ety dia tsy ny hamalifaly ny tenanao velively. Tsy izany ny tanjon'Andriamanitra. Ny voalohany ny taona izao dia mety mametraka tanjona ihany koa ianao amin'ny mahatanora Mantoanto anao dia ataovy ao anatin'ny tanjonao ny aneo ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao. Satria ny antom-pisianao ety dia tsy ny hamalifaly ny tenanao fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tompony ahitahanao ry tanora Mantoanto dia ao an-tsainao mandrakariva fa mila maneho ny toetran'Andriamanitra ianao ary rehefa mijery anao ny olona dia Kristy no hitany eo amin'ny fiainanao. Dia mirary soa indrindra ary mirarenao azoto hianatra lesona mandrakariva. Veloma teo amin'ny manaraka indray.
fa le miarabanao ndray miaraka amiko amin'ity lesona faharoa ity a izay miresaka amin'ny bokon'ny salamo ka mitondra ny lohateny hoe mampianarana hivavaka milohan'ny rahantsika mandinika dia andaontsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, faly izahay fa miaraka aminao indray amin'ny alalan'izao lesona izao, inkany mba hitondra fampahirizana ao anay izany ary hatonga fijery vaovao anay amin'ny fiarahanay aminao sy ny firesanay amin'ny alalan'ny vavaka aminao. Fanena masina trano irenay taratarana anay naran Jesosy. Amen. Mampianaranay hivavaka. Izany tsy mbola mahay mivavaka. Eo anivon'ny kristiana sasany mantsy a dia veriny eo sasany fa ny vavaka torapo sy tsy anarana ihany no atao hoe mivavaka. Kanefa dia nanomena valy mihitsy ny mpianatra rehefa nangataka tamin'i Jesosy manao hoe mampianarana hivavaka. Le andiny fototra dia izay voasoratra amin'ny liko 2:11 manao hoe ary Jesosy nivavaka atao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsahatra izy dia eo ny mpianatra anankiray taminy: Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka nampianaran'i Jaune ny mpianany. Nanome valy mafampo izany fangatahana izany Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto. Hatrany am-piandohan'ny tantara ry namako malala no efa namolavolany amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra Andriamanitra. Ary nanome bokim-bavaka ho an'ny Israely mihitsy Andriamanitra. Dia tsinona izany boky izany fa napetra anatin'ny Baiboly, ampovoan'ny Baiboly dia ny bokon'ny Salamo, izay ahitantsika ny karazana vavaka, ahitana ireo fihetsepon'ny mpanoratra amin'ny fifampiresahana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny bokin'ny Salamo ahitantsika ny toe-javatra rehetrarehetra izay mifandray mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Raha malahelo ianao, raha ory ianao, raha tonga ny fisalasalana, raha mila famelan-keloka ianao, raha feno fankasitrahana ny tompo ianao no ny fitiavany ianao, raha nahita fotoana mahasambatra anao ianao, dia vakio ny bokon'ny Salamo ary mivavaha amin'Andriamanitra. Ny zaraintsika dimy ny fotoana iarahantsika eto androany. Voalohany dia hoe satria fa mampianarana hivavaka, dia voalohany zany amin'ny vavaka izay atao dia azo noho ny tsirairay avy atao ny mampiasa ny bokon'ny Salamo, mivavaha amin'ny fampiasana ny Salamo. Zao no voalazan'ny Paoly ao amin'ny Kolosianina 4:7. Kolosianina 4:7 dia zao no fanambarany ao amin'ny andininy Kolosianina 4:7 ka ny andininy 5:10 manao hoe aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ny bokon'ny Salamo dia vavaka atao amin'Andriamanitra ary azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetrarehetra izay iverinao fa ampiasana azy izany bokon'ny Salamo izany, toy ny hoe amin'ny fotoana fitarainana, amin'ny fotoana fisaorana, amin'ny fotoana fangamelan-keloka, fangatahana famelan-keloka, amin'ny fotoana fikatsahana tari-dalàna amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana izay ahatsiarovanao ny tantara, ny fiderana. Reny rehetrarehetra reny azonao anatratana vavaka avokoa. Petraka nefa fantaniana ahoana ny fomba fampiasana ny Salamo ao anatin'ny vavaka. Voalohany aloha dia vakio aloha ilay Salamo dia mivavaha ianao. Dia rehefa voavakinao ilay Salamo anankiray dia dinino fomba firesaka ilay mpanao Salamo amin'Andriamanitra. Dia fantaro ny antony vavaka izay ataony dia ampitahao amin'ny fanandraman'ilay mpanao Salamo ny toe-javatra iainanao. Dia eritreretany koa ny fomba hanampian'ny mpanao Salamo ilazanao ny fihetsem-ponao amin'Andriamanitra, satria ilay vavaka mantsy tena fihetsem-po. Ary raha misy zavatra manelingelinanao amin'ilay Salamo dia dinio zany dia ampifandraiso amin'i Jesosy sy ny asa-pamonjeny anao ilay Salamo. Dia amin'izay fotoana izay azonao atao amin'izay ny mangataka izay tianao ho tenenina amin'ilay tomponao.
zany hoe mivavà amin'ny fampiasana ny salamo. Zay ny zavatra mahafinaritra hoe ny salamo zany de azo ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra. Zay ny voalohany. Ny faharoa ndray de zao mivavà mampianatra antsika vavaka reshefa tojo ny toe-javatra sarotra ianao. Amin'ny salamo fahaefatra amby efapolo moa zany nanaovana ohatra inona fa samy efa niaina tao anatin'izany hoe fotoan-tsarotra zany isika rehetrarehetra ary ny mpanao salamo koa. De efa mbo nandralao zany ary zay ny fampizaran'ny mpanao salamo amitsika amin'ny salamo fahaefatra amby efapolo. De zao io ny fivavaky ny Israely ary raha saika resin'ny fahavalo izy kanefa amin'ny salamo ihany koa de nahafantarana izy ireo fa tsy nahafoy azy mandrakariva Andriamanitra. Tiako no mampahery anao namako fa ao anatin'ny toe-javatra sarotra lalovanao dia tadidio fa tsy mahafoy anao na oviana Andriamanitra. Mety atsapa ngamba ianao manao hoe tsy raro zao fitondran'Andriamanitra anao izao fa nahoana no asain'Andriamanitra miatrika ty toe-javatra ty. Mety marina zany fijerinao zany kanefa tandremo tsara fa Andriamanitra tsy manadino anao. Tsy ny salasala ny mpanao salamo na neo amin'ny zavatra tao am-pony norobaina sy natao sesitany masy tamin'izay fotoana izay ary novonoina mihitsy ny vahoaka Israely. Nefa tsy nanao nininona kory izy mba nahatongavany amin'izany. So tao anatin'izany toe-zavatra zany tsy mba niodina tamin'Andriamanitra na nanota tamin'Andriamanitra izy ireo. Zay no hitantsika amin'ny salamo fahaefatra amby efapolo andininy fahasivika hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Toy ny mpanao salamo de tokony ho anio ny fihetseham-pontsika koa isika sy atsapa an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Ny zavatra tokony ho fantatsika zany de zao Andriamanitra dia eo akaikitsika eo amin'ny toe-javatra sarotra indrindra zay lalovanao. Aoka tsy salasala isika. Aoka tsy salasala isika fa ao anatin'ilay fotoan-tsarotra lalovanao indrindra. Eo Andriamanitra sady maneho ny fitiavany aminao izy no maneho mandrakariva ny famotrampony. Fahatelo sahatsika zao mianatra vavaka mivavà ao amin'ny fotoana ny fahakiviana. Ny salamo faharoa amby roapolo ry namako malala isany no salamo zay nakana ohatra ny am'ty hoe mivavà na dia tratra ny fahakiviana aza ianao. Azotsika tsara vakio tsara nkeo salamo io fa naneho mihitsy ny raisin'i Jesosy mihitsy vavaky ny mpanao salamo io rehefa tao anatin'ny tolona sy ady mafy Jesosy. Alao sary an-tsaina ne i Jesosy mihitsy nanonona ny salamo faharoa amby roapolo andininy voalohany manao hoe Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao. Tena nitaraina Jesosy. Rehefa niantona ty amin'ny fijaliana izy, rehefa naantona sy voafantsika ny tanany sy ny tongony, vahoaka mampatahotra ny manodidina an Jesosy. Rehefa nijery ny miaramila ny zarany fitafiana izy, nangetaheta ny andro ny fotoana hafatesany, tena kivy Jesosy. Re namako, mety tsy eo amin'ny toe-javatra tahaka an'izany ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Nefa azo antoka fa efa mba nahatsapa fahakiviana ianao mafy zany. Kanefa amin'ny fotoana toy izany indrindra no hibanjina antsika ny salamo faharoa amby roapolo ka ahitantsika amin'ny lalan'ny finoana fa tia merina amin'ny laony ny fiainantsika Andriamanitra ao anatin'izany boky ny salamo faharoa amby roapolo izany, ka azotsika atao ny midera an'Andriamanitra indray, mamerina azy, midera amin'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy amin'ny firafiravona amin'ny fotoana ny fahakiviana zay mety lalovanao. De tokony azo antoka ianao fa miaino antsika Andriamanitra, mihevitra amin'ny fahoriantsika izy ary mahita antsika na de tsy mahita azy asika. Zao ny voalaza ny andininy fahaefatra amby roapolo manao hoe fa tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahorian'ny ora izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy izy, ary raha mitaraina aminy ireny dia mihaino izy. Ry havana malala, zany ilay Andriamanitsika. Andriamanitra miaino antsika ao anatin'ny toe-javatra zay mety mahakivy anao tanteraka, ilay Andriamanitra zay hivavahantsika. Ny toe-javatra fahojerevantsika manaraka indray dia hoe mivavà rehefa ao anatin'ny fisalasalana sy ny mety vatosoa mpanantenana ianao.
zany ndray no jerevantsika hoe salamo fatelo ambin'ny folo no nakany lesona ho antsika mba hisotonantsika fampahirezana tamin'ity lesona androany ity. Salamo fatelo ambin'ny folo nametraka fanontaniana ny mpanao salamo manao hoe Jehovah mandra-paoviana ny mbola hanatenanao ahy. Ampalahelo ny toe-javatra zay nisy. Efa nandalovan'ny mpanao salamo mihitsy zany fotoana ny fahakiviana, fahatsapana, fatao nanadino azy Andriamanitra. Nanadino anao tokoa ve Andriamanitra? Indraindray de mihevitra an'izany izaho. Indray de mihevitra an'izany ianao. Maneho zany, maneho mazava tsara ny mpanao salamo fa efa niaina tamin'izany izy. Kanefa niotritra ny fisalasalana izy. Ary le fisalasalany rehefa nibanjina lay Andriamanitra tsy manary azy, rehefa nibanjina an Jesosy lay tompo sy mpamonjy azy, de navady ny fanantenana lay fisalasalana. Eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa de toa ny teny mafy an'Andriamanitra izy no tsy firarahin'Andriamanitra azy. Andriamanitra o mandra-paoviana. Eo amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra nefa de nasainy amaly Andriamanitra mba tsy falian'ny fahavaliny. Ary eo amin'ny andininy fahadimy de naneho ny fitokiny tamin'Andriamanitra ihany izy ary mitoky ny famonjen'Andriamanitra mihitsy. Ary amin'ny andininy fahenina farany de zao ny voalazany: hihira ho an'i Jehovah aho satria nanisy soa ho azy. Mahafinaritra zany. Indray mandalo am'izany fahakiviana izany sika. Fa le ao anatin'ny fahakivianao rehefa mibanjona lay tompo sy mpamonjy anao ianao de hivadika fanantenana lay fahakiviana satria Andriamanitra tsy manary anao. Ary zay fivadian'ny fanantenana izay de mipolotra ho azy ao am-po ny fiderana sy ny fisaorana an'Andriamanitra. Rehefa misalasala isika de tsy maintsy mangataka ny fanahy mba hampazava ny masontsika. Izany hoe anampy atsika ny fanahy masina, anala atsika ao anatin'ny toeran'ny fisalasalana. Hoy izy ny andininy fahadimy telo manao hoe jereo aho kavalio Jehovah Andriamanitra o, ampazavao ny masoko fa nao reniko ny torimaso ny fahafatesana. Fizarana farany ho resantsika de ny salamo fahenimpolo izay mampianatra antsika hoe mivava ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainanao. Ny salamo fahenimpolo de toy ny salamo fitarainana, toy ny hoe atao amin'ny andro fotoam-pahoriana, na ara-batana zany, na ara-tsaina, na ara-panahy, mety ho izy ireo mitambatra azy ny salamo fahenimpolo. Kanefa koa ny salamo fahenimpolo ry havana de manampy anao, manampy atsika hevitra fa ao anatin'ny fiainany marina sy ny ratsy fanahy ny fahoriana, zany hoe tsy misaraka amitsika ny fahoriana. Ny salamo fahenimpolo koa ao amin'ny andininy fahadimy de mitarika antsika, manampy antsika hatakatra fa Andriamanitra no mifeny tantara ary izy rery ihany no manafika atsika amin'ny fotoana mahampety azy indrindra. Tsy manary Andriamanitra. Ary ny fahoriantsika de manampy atsika mba angoraka ihany koa ireo mijaly toy ny mpanao salamo. Raha nahita an'ity zao tontolo zao toy ny zongozona ny mpanao salamo de nitalao tamin'Andriamanitra izy manao hoe amboary zay rava aminy fa miozongozona izy. Ny mpanao salamo de mahita hatrany hatrany fa Andriamanitra azo hitarainana, azo anehoana ny fihetsem-po, mihoatra ny zavatra rehetra. Ny salamo fahenimpolo ry havana de mampianatra atsika hatoko tanteraka an'Andriamanitra ary anandratra an'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao fa Andriamanitra no faherezantsika. Tiako mahafinaritra raha mba zarainao mpiarabelona aminao fa le Andriamanitra ivavahantsika no Andriamanitra ny faherezana, izy no mifehy ny tantara. Amaranako azy ary de zao hoe rehefa ataontsika hira sy vavaka ny salamo de mifindra ao anatitsika ny fikirizana, ny fahasahiana, ny herim-po ary ny fanantenan'ny mpanao salamo. Mampahery atsika ary hanohy ny diantsika ara-panahy, na tohina zavatsarotra mety akivy, na tohina toe-javatra mety ampitomany, tohizo no diantsika ara-panahy ary manome toky antsika Andriamanitra fa tsy hirerisika. Ry namako, ny fampiasantsika ny salamo ary ao anatin'ny vavaka sy ny fanompoam-pivavahana de mahatonga ny mpianakavy ny finoana hafantatra amin'ny fanandraman'ny olombelona amin'ny kapobeny. Ary vokatry ny fampidirana sy ny fampiasana ny salamo ao anatin'ny vavaka de manjary malala ny sitrapon'Andriamanitra
sy ny fahasoavany manasitrana ianao. Karary loatra raha ny teny le mpianatra manao hoe tompoko mampianara anay hivavaka. Angataoko Jesosy androany aminao mangatà ianao tompo mampianara anay hivavaka. Ny salamo dia mitarika antsika ho amin'izany fampianarana ny vavaka izany. Tiako ianao raha mba hahery amin'ny alalan'izany lesona sekoly sabata izany fa Andriamanitra tsy manadino anao amin'ny fotoana rehetra. Koa andehary ho toanantsika indray izao sekoly izao amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanatitra ny sekoly sabata. Koa manasanao mba hanolotra izany amin'ny mpitiavana. Miaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ataonay ahoana tokoa no tsy hisaotranao satria manana Andriamanitra tianay amin'ny fotoana rehetra izay ary mampianatra anay hivavaka isan'andro an'andro ary nametraka ny tonom-bavaka ao amin'ny boky salamo izay tokony ventesinay. Andriamanitra, ataovy matoky anao izahay ka amin'ny toe-javatra rehetra dia sa manandratra vavaka, manandratra hira ho anao tahaka ny mpanao salamo izay. Taio ny fanatitra ny sekoly sabata izay nataony tsirairay avy ary taio manokana ity mpiara-mianatra amiko ity aoka ny fahasoavanao, ny fiadananao ho azy sy ny tokantranony. Fa ny vavaka tononona sy angatahana ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Mianatra eo an-tongotrao